vahoaka malagasy androany enina amby roapolo jona 2024 mankalaza ny faradimy amby enimpolo taona niverena ny fahaleovan-tenany i Madagasikara sy malagasy vakibola koa miaraka ny malagasy avy amin'ny lambanosy sia isireka eto amin'ny Karazam-Barea tratrany Saramandry miredareda ao am-potsika niafiny fitiavan-tanindrazana amin'izao andro manan-tantara izao tsy azo adinoina fa ankasitrahana koa nefa niezaka nataon'ireo ratsambe atsika nitaky ny lofo mba hiverenana izany fahaleovan-tena izany ary zay indrindra no mahasarym-piaro atsika amin'ny tantaran'ny firenena amin'ny tantaran'ny Madagasikara ary raha mibanjina ery ambony ery isika dia mahita ny rovan'ny Madagasikara izay levon'ny afo ny afon'ny sopatra ny afon'ny gafy ary izay indrindra no nanaovantsika vaindondrara satria ankehitriny ny lavelona dia nataontsika mijoro satria dia vita daholo ny lapa rehetra ao anatin'izany rova manjakamiadan'izany mba ho lova ny taranaka faramandimby sy ny tantarany Madagasikara. Eto amin'ity kianja ity ihany koa no nanambarana ny niverena ny fahaleovan-tena tamin'ny taona 1990. Zany rehetra ihany koa no nanaovantsika ezaka mba ho reharehan'ny malagasy izao kiandro zao ary navozintsika manaraka ny toetrandro. Anio ihany koa tsika dia mankalaza ny fahadimy amby enimpolo taona nijoroany ny foloalinda malagasy koa amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy vakivolo noa iarabako anareo foloalinda malagasy amin'izao andro manandanja izao koa aoka ny filamatry ny Republikan'ny Madagasikara iretina mafy ao am-ponareo tsiraray avy ary izany indrindra no natonga ny loha hevy-dehibe izay nosavitsika ankalaza izao fetim-pirenena izao ary iombona ny malagasy rehetra dia ny hoe ny fitiavana tanindrazana no mitarika fandrosoana. 10 amby enimpolo taona tsy azo lalova-potsiny izany fa mendrika fankalazana mariky ny famatorana ara-tantara. Kiondalana ihany koa maneho fahavononana hiatrika ny hoavy mamiratra zay ilifosatsika ho an'ny malagasy rehetra. Ny malagasy vonona, ny firenena vonona ary Madagasikara tsy maintsy mivoatra, Madagasikara tsy maintsy mandroso, izany no targetra apetratsika. Koa ary foloalinda miantsofoka adidy masina eto amin'ny tany sy ny firenena ianareo. Tandroka ary mivozona miary ny vahoaka sy ny fananana ary sy rakotry ny tany manohana sy miandrandratrana ny fiandriana pirenena mitaky fitiavan-tanindrazana sy fanoloran-tena miavao isanandro izany adidy lehibe izany. Koa eto manontany anareo amin'ny alalan'izao matso lehibe izao
satria izao no ankalazatsika ny fadimy ambin'ny folo taona nijorony folo andaha koa amin'ny mavy lehibe faratapiny folo andaha ny tenaka dia manontany anareo vonona va ianareo anatanteraka ny matso hiaro ny fiandrianam-pirenena hiaro ny fanjakana amin'ny joro ary ametraka ambony ny tombotsoa ny vahoaka malagasy. Vonona va ianareo? Mila fiarametana ihany koa ny afampandrosoana ny firenena ary mitaky fanoloran-tena isan'andro izany, mitaky firaisan-tsaina sy firaisapo satria iraitsy mivaky isika miaraka mampandroso any Madagasikara. Koa ankehitriny anatanteraka ny matso ianareo, samy ianareo hiaro hatrany ny fiandrianam-pirenena. Koa afaka atombotsika ary ny matso ho fanomezana ny voninahitra izao andro niverenan'ny fahaleovan-tena ny Madagasikara izao.